Alahady fahadimy amin'ny Trinité sady alalan'ny sampanantanora kristiana manerana ny sahan'efitsika eny manory. Ny tenin'Andriamanitra voalaza ho vakiana araka ny biriky fanekena taloha bokiny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko fahatelo amby roapolo ho vakiana manomboka amin'ny andimy voalohany. Ary avy amin'izany no hananginana ny tontolo. Ary misy nanambara tamin'i Davida hoe indro ny Filistina mamely ankely ka mamaby ny eo amin'ny famoloana. Ary Davida nanontany tamin'i Jehova hoe andeha hamely izao Filistina izao aho. Ary hoy Davida ary hoy Jehova tamin'i Davida mandeha any asio ny Filistina ka vonjeo kely. Ary hoy olon'i Davida taminy aty Joda sika matahotra ko mainka raha makany kely hiady amin'ny miaramila ny Filistina. Dia nanontany tamin'i Jehova indray Davida. Ary Jehova namaly azy hoe miangaha midinaka ny kely fa izao no manolotra ny Filistina ho eo an-tananao. Dia lasa Davida sy ny olona nakany kely ary niady tamin'ny Filistina ka namaby lombony sady nahafaty olona be dia be. Ary dia voavonjin'i Davida ny mponina tao kely. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao taratasy voalohany nosoratan'ny apôstôly Petera. Petera voalohany toko fahadimy ho vakiana manomboka amin'ny andimy voalohany. Koany amin'ny olona izay eo aminareo, izao izay naman'ny olona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa azokoa dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antely fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zorom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianarany ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo misatry-poninahitra tsy mety simba ianareo. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa
dia manekeny lomby. Eny, samy sikina fanetretena ianareo ka mifanogo. Fa Andriamanitra manolotra ny avinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Koa amin'izany, manetretena mba hanitana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Mamonoana tena, miamieny, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mielona mitady izay arapany. Toery izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia mandrony raharahana rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampioriny ary ampitoetra anareo. Ho azy anie fanjakana mandrakizay ny mandrakizay. Ho faranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Jaona. Jaona toko voalohany vakina amin'ny andiny fasika ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izao ny nambaran'i Jaona raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy Levita avy tany Jerosalema hankany aminy mba hanontany azy hoe: iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nandà, fa hoy ny filazany: tsy izao no Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe: ahoana ary? Elia va ianao? Fa hoy izy: tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe: tsy aho. Dia hoy ireo taminy: iza ary ianao mba hitondranay valino any amin'izay naniraka anay? Lazainao iza moa ny tenanao? Dia hoy izy: izao dia feon'ny miantso mafy any an'hevitra hoe: ataovy mahitsy ny lalan'i Jehovah, araka izay nolazainy Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny Fariseo io. Dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe: nahoana ary ianao no manao batisy raha tsy ianao ny Kristy, na Elia, na ilay mpaminany? Jaona namaly azy ka nanao hoe: izaho manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy eo aoriako, ary tsy mendrika manifeny kapany azy ao. Izany zavatra izany dia natao tany Betania any andafy Jordana, izay nanaovan'i Jaona batisa. Masina ny tenin'ny Tompoko. Ry Tompo tianay misaotra mankasitraka anao indray izahay fa afaka namaky sy mihaino teninao. Mampianatra anay no Tompo, fa indrindra fa izay tanora mba hanaiky ny hoirakao ka tsy homenatra ny vavolombelonao. Raha andalina bebe kokoa izany teny izany ary izahay ankehitriny, dia feno ny fanahinao masina izahay vahoakanao mba hiaino tsara ka hankatoy ny teninao. Fa indrindra fa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ao koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no hanomezanay izany vavaka izany. Saotra ray. Amen.